La 4G Batelma vous présente Nivava. Vous aussi, choisissez le spécialiste garanti en électricité, choisissez Solera. D'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nulchanao ni fampalalambavao. Notokanan'ny filohan'ny repoblika tamin'ny fomba ofisialy androany tany Tomasina ny orinasa mpamokatra lafarinina LMOI. Tanjona amin'izany ny ahafahan'ny Madagasikara manana fahaleovantena ara-tsakafo. Anteraka resabe tatoato ny mahakasika ny fanomezana alalana hanatotosana fampisehoana eto Madagasikara. Tsy tokony isy fanavakavahana hoy ireo mpanakanto malagasy sendra ny mpanao gazety. Nambaran'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina kosa fa tsy izy ireo ny manome fahazahoana alalana. Ny taona 2024 no vinavinaina iverina amin'ny fitrandrana ny ao Ambadivy araka ny ango-baovao azo. Isy ny paikady apetraka ahafahana manenjika ny fatiantoka nohon'ny Covid-19 raha ny fanazavana voaray. Androany tolakandro no nirosona ny fanolorana loka ho an'ireo mpilalao mendrika nandritry ny Cyber Game Contest. Lalao jeu vidéo izay nikarakarain'ny Cool TV FM sy Tsenanao ary nitoanan'ny Orange Madagascar, SFM, Teken Mada ary FGM. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, mihamafy ny fizarazarana antelanty amin'ny fikasan'ny mpitondra fanjakana hanaovany lalam-panondrenana. Omaly olona maherin'ny 50 no raratra tsy mankasitraka izay fikitiana lalam-panondrenana izay. Ny andidiny bevetra. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Cool TV ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao nitokanan'ny filohan'ny repoblika tamin'ny fomba ofisialy androany tany Tomasina ny orinasa mpamokatra lafarinina LMOI. Tanjona amin'izany ahafahan'ny Madagasikara manana fahaleovantena ara-tsakafo. Abrahama Randriamanana. Vokatra ilain'ny mponina amin'ny fiainana andavanandro eto Madagasikara ny lafarinina. Raha toa ka mahatratra 5.4 taona isan-taona ny lafarinina faran'ny Madagasikara ny ivelany, eny zany manomboka izao. Vokatry ny fisian'ny orinasa mpamokatra lafarinina LMOI na ny Les Minoteries de l'Océan Indien ao Tomasina, raha ny nambaran'ny filohan'ny repoblika nandritra ny fanokanana izany tamin'ny fomba ofisialy androany. Zay Madagasikara dia nanafatra lafarinina 250,000 tonnes. Nanafatra foana tsika. Mivoaka ny volatsika, midina sanam-bolatsika fa ny fisiany zao iziny zao dia voalohany mampidina ny vidin'ny lafarinina satria raha ny antotanisa eo am-pelantanako dia tokony hidina ny amin'ny 5.10 isan-jato ny vidin'ny lafarinina manomboka zao zany eto a Madagasikara. Ampisy fiantraikany mivantana amin'ny andavanandro ny mponina ny fisian'ity orinasa ity, na eo amin'ny lafin'ny ara-toekarena na eo amin'ny lafin'ny famokarana sy ny fampananana asa. Manodidina ny 500 taona isan'andro ny lafarinina vokarin'ny orinasa LMOI ary karazany roa ny lafarinina vokariny. Isan'izany ny lafarinina fanaovana mofo dipaina sy ny lafarinina fanaovana mofo karazany maro. Miisa 590 kosa ireo mpiasa miasa eo anivon'ity orinasa ity. Tanjona ny ahafahan'ny Madagasikara manana fahavitany tena ara-tsakafo amin'ny alalan'ny fisian'ireo indostria samihafa mpamokatra sakafo eto an-toerana raha ny fanazavana. Fiditra tokoa tsika ao anatin'ilay hoe industrialisation de Madagascar. Raha tsy teny fotsiny tamin'ity taona ity dia ozinina 4 no nisokatra, nosokafana, notokanana tetran'izany ohatra ny Sasiny izay mpanao siramamy tao Brickaville izay efa maty nandritra ny taona maro fa misokatra indray ankehitriny. Isan'izany ny usine fanaovana paty maro isan-karazany. Ny fisiany ireny usine ireny dia anisan'izany tena zavatra ilaitsika satria mampidina ny vidin'ny zavatra ilaitsika. Nanamafy ny filoha fa manampy sy manome tosika ny mpandraharaha ho fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara ny fitondram-panjakana. Ankoatra izay, hitondra tombotsoa ara-ekônomika ho an'ny faritra Atsinanana ny fisian'ity orinasa mpamokatra lafarinina ity.
Niteraka resabe atao mahakasika ny fanomezana lalana fampisehoana eto Madagasikara. Tsy tokony hisy ny fanavakavahana hoy ireo mpanakanto sendra ny mpanao gazety. Nambara ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina kosa fa tsy izy ireo no manome fahazahon-dalana. Miantana Andriana. Taorian'ny fisehonan-tsehatra nataona mpanakanto vahiny iray tonga teto Madagasikara sy ny fanafoanana aseho nokasiana mpanakanto malagasy sasany toto-saina sy ny fanehoana tsy fankasitrahana nataon'ireo mpanakanto samihafa tamin'ny alalan'ny tambazotra tserasera. Ho an'ireo nanaovana fanadihadiana, takian'izy ireo ny afana manatontosa fampisehoana ankalalahana. Fa izay tsy manohana hoe tsy atao ny anazy fa le hoe ny hafa tsy atao no hita hoe manindrona kely, manindrona izany na tiana na tsy tiana. Reny izao mijery baolina dia tonga dia efa mifampitakosana, efa mifankatia foana tsika. Madio, izay zany no tena tiana pita hoe efa reny ary izy efa hitantsika zany hoe efa reny tsisy manao kasibosy, efa mifampiraikiraikitra tsara, mifankatia daholo amin'ny vahoaka malagasy. Dia izay mba hoe amin'izao temps de crise zao vahiny indray hoe mahazo vahana no tena eto an-tanàna fa aloha ny eto an-tanàna nefa hoe azo anaovana dia ambaloha ny artiste eto an-tanàna ihany koa afaka mampirevy any eto an-tanàna. Anafatra moa nareo tsy maninona fa mba avy aloha koa izay anao. Tsy alova hoe ny artiste malagasy eto amin'ny tanitsika nomena vahana kokoa noho ny artiste vahiny hafa ivelona sy ny artiste ivelany satria manan-karena talenta angeitsika malagasy ary tokony ho reharehantsika izany dia ny fepetra moa efa rahantsika malala hoe ny elanelana ray metatra, ny masika. Taorian'ny fahamiana ara-pahasalamana efa miverina tsy kelikely ny fifanarahan'ireo mpikarakara sy ireo mpanakanto. Tsy afana mamerina amin'ny teo aloha ny fampidiram-bola nefa ny fisiana endrika sakatsakana samihafa. Le zay ngety zay rery fa nareo organisateur reo range zao miandry an'io dia ohatran'ny asa rehetra rehefa mandeha mihodina tsara ny usine dia miditra ny vola zay io dia satria mantsy zao ny mpanakanto zay zao efa manana akora be dia be ao efa maro ny organisateur ny contact anay fa mbola mipetraka foana le fisalasalana hoe sao dia alefa le fikarakarana ny vola mivoaka nefa avy eo ho annulé le izy dia sataikatra ihany na ny andanina ny akilany fa mba izay zao ny marimaritra iraisanay hoe aleo sikafana dia mba aleo hiasa amin'izay le mpanakanto dia aleo koa mba azo fafany ny mpakafy. Namafisy ny teo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina ankilany fa tsy miankina amin'izy ireo ny afana na tsy manantontosa etsika. Fa rehefa hikarakara fety isika, hikarakara lanonana isika, hikarakara etsika ara-kolontsaina isika dia tsy misy fanerena haka an'izany fahazon-dalana na ny autorisation zany ety anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina. Mbola ny eo anivon'ny fokotany voalohany indrindra dia miakatra eo anivon'ny commune na ny mairie ary dia miakatra eo anivon'ny préfecture, miakatra eo anivon'ny gouvernorat na ny gouvernora izany. Ireo hatrany no akana an'izay fakakevitra na izay fakana an'izay alalana izay na ny autorisation rehefa hanao fampisehoana eto amin'ity tanin'ny République Madagasikara ity izay. Mpanakanto maro no nanantontosa fivoriana tamin'ity androany ity iresana ny mikasika izay. Lafim-baovao hafa kosa indray tsy mangataka fiara-mitantana amin'ny fitondrana ankehitriny antoko-panohitra raha nambaran'ny Front National ny antoko tim tamin'ity androany ity. Namafisin'izy ireo ihany koa fa hotoizana ny fitetezam-bahotra Henri Florian. Manoloana ny fanambaran'izay natao ny amin'ny fanoherana ny hetsika sy ny fanaovana tatitra totosain'ireo solombavambahoaka avy amin'ny antoko tim izay hanaovan'izy ireo fitetezam-paritra samihafa. Nanamafy ny filoha nasionalin'ny antoko tim androany fa tsy hemitra amin'izany izy ireo. Manara-dalàna izay tsy manao provocation mihitsy ary raha misy milaza fa hoe melosy mandritra ny aorinan'ny fifidianana zareo io satria zay fa laza hoe tsy mety io ary raha misy mampitavatra dia atao izay ataonareo hitantsika eo atao izay ataonareo fa mahafantatra ny tokony atao le olonireo. Izay indrindra no mampilazaiko sy ampahafantarako an'ireo communauté internationale fa hoe eto Madagasikara tsisy zany tany-dalàna zany ho an'ny olon-tsotro, ho an'ny mpanohatra. Eto Madagasikara tsy misy zany hoe mba mangarahary zany fitantanana ny fanomezana azy. No amafisy ny fahasamahana ny fahaizany ny mpanao politika ary tsy mitaky fiaraha-mitantana izy ireo. Tsisy mihitsy ny fampandrosoana n'ity firenena ity raha mbola tsisy ny stabilité politique. Zany stabilité politique zany tonga sy azo rehefa misy ny fifanankalozan-kevitra
zay ianareo mihitsy miteny hoe hitady hiary hitantananareo hoe tsy hiary hitantana anareo an'io mihitsy izahay zany filohan'ny tokom-panohatra tsy hiary hitantana anareo an'io mihitsy izahay satria samy manana fahaizantsika samy men'andriamanitra ny talenta ampisehoana anareo a dia vitanay dia asehoanay ndreny efa avy eo fa matoa zay miteny an'izany a fantatray ny qualificationay fantatray ny relationay ary fantatray ny fitiavan'ny olona anay ka raha milaza nareo maro anisy aminareo satria nareo reo ihany ny hitanareo fa aminay tsy zay zany ary andrasana araka izany mety ho toy ny hetsika fitetezam-paritra izay ho ataon'izy ireo raha ny fanazavana na eo aza ny mety ho fanakanana. Tsy ampy ny fandraisana andraikitry ny fikambanana sy ny fiarahamonim-pirenena nanara-maso fifidianana tiara hatramin'ny izay. Maro ny lesoka hitaka antony tsy fahatomombanana samihafa ho ny fanazavana azo. Yves Richard. Nijanona tamin'ny fanatanterahana ny asan-kapobe ny mahakasika ny fanaraha-maso ny fifidianana fotsiny ihany. Ny fikambanana na fiarahamonim-pirenena nahazo fankatoavana anara-maso ny fifidianana hatray. Maro ny sehatra tsy nanomezana lalana na tsy nampahafantarana azy ireo ka antony tsy fahatomombanana samihafa. Ankoatra ny fanaraha-maso, hanamafy ny fandraisany anjara amin'ny fitoriana ny trangana tsy fanarahan-dalana tsikaritra ny mpanaraha-maso ny fifidianana olona ho avy izao. Tamin'ny fifidianana be ny tanàna iny tsy nijanona natao amin'ny resaka conseil d'état fotsiny fa nametraka fitoriana tany amin'ny bianco mihitsy zay noho ny fahitanay fa misy violation pure et simple ataona juge électoraux. Dikan'izay tsy hoe mijery zay dia mijery fotsiny. Nareo koa mahita fa ny misy mpanara-maso fifidianana izay efa niakatra audience tany amin'ny conseil d'état amin'ny resaka fifidianana io. Dikan'izay misy mitory ny mpanara-maso fifidianana rehefa mahita endrika tsy fanarahan-dalàna fa tsy mipetraka fotsiny an'izao. Tanjon'ny fandraisana fepetra ny hisorohana ny fifaninanana toy ny trangana andritra ny fifidianana be ny tanàna. Tanjona ihany koa ny hisian'ny fifidianana ekeny rehetra sy ny azona olom-boafidy mivoaka avy amin'ny safidim-bahoaka marina. Isan'ny namporisika izay hetsika samihafa izay araka izany ny seni. Ity farany izay nilaza ny hanome torolalana ny mpanara-maso ny fifidianana ny zoma ho avy izao. Malalaka ny asan'ny mpanara-maso ny fifidianana raha ny fanazavany. Na amin'ny fomba ahoana ireo le mpanara-maso dia tsy mahazo mandray anjara amin'ny fomba fiasan'ny birao fandatsaham-bato. Na izany aza nefa dia araka ny voalazantsika teo azo ny atao tsara ary zony ny mampiaraka zany mba atovana ao amin'ny firaiketana tsoratra na ny fitanana tsoratra ny fanamariana izay ataony. Entitra moa zany ny lalàna ao amin'ny lalàna Fehizoro 7 Tafiakatra 20 ny fiarahamonim-pirenena sy fikambanana nagataka ny fahazon-dalana anara-maso ny zotra-pifidianana manomboka ny andron'ny fampelezan-kevitra raha ampitso 7 Novambra. Efa nanara-maso ny fifidianana teo aloha ny 7 raha toka fikambanana vaovao ny 17. Miisa 4 amin'izay no manana ny fahazon-dalana anara-maso ny fifidianana manerana ny distrika 7 amzato raha toka voafetra ny toerana iasan'ny 12 ambiny. Mahakasika ny fifidianana izay hatrany dia rahampitso 17 Novambra no misokatra ny fotoana ny fampelezan-kevitra ho amin'ny fifidianana loholona izay ho toto-saina ny 12 ny volana Desambra ho avy izao. Aritra 17 andro ny fampelezan-kevitra. Afaka manao fampelezan-kevitra ihany koa na ny mpifidy vavety na ny olon-tsotra raha nambara ny seni. Nanoizatsika ny vaovao kosa indray ny taona 2024 no vinavinaina iverina ny fitrandrana ao Ambatovi araka ny angom-baovao izay azo. Isan'ny paikady apetraka ahafahana manenjika ny fatiantoka noho ny Covid-19 raha ny fanazavana voaray. Miantarandrianay. Raha toka ny atony nandritry ny volana maro noho ny fisian'ny Covid-19 ny fitrandrana any Ambatovi araka ny angom-baovao avy any an-toerana vinavinaina iverina isy ny fitrandrana ny taona 2024. Manodidina ny 3 taona ny kely eritreretina ho vokarina amin'ny 3 volana voalohan'ny taona ho avy io raha ny tanjona napetraka ny tompon'andraikitra. Anomboka ny faraparan'ny taona ity ny famerenana tsikelikely ny mpiasa samihafa ny Tomasina na ireo izay miasa amin'ny fanitarana ny Seranan-tsambo na ny mpiasa avy any ivelany miasa ao Ambatovi.
Tsy ahivona mialohan'ny Covid-19 fa piasa mandrina ny 7,000 isa no niasa tamin'ny Ambatovy sy 700 teratany malagasy avokoa. Tamin'ny 3 volana ny taona 2020 ity, izany hoe ny volana Aprily, Mey, Jona, araka ny nambarany Sumitomo, nahatratratra amin'ny 3,9 miliara $, ny faty antoka noho ny Covid-19. Etsy ankilan'izay, omaly nanatontosa fitsidiana voalohany tany Thomas na ny masovony Japon eto Madagasikara, tetika samary no tanterahana any an-toerana ary ny fanazavana. Cette grande ville, Tamatave, est une vitrine de nos coopérations. Toamasina dia ahitana taratra ny fiara-miasan'ny Madagasikara sy Japon amin'ny alalan'ny tetikasa samihafa. Isan'izany ohatra ny tetikasa Ambatovy, eo ihany koa ireo tetikasa tahaka ny fanitarana ny seranantsambo, ny lafin'ny fampianarana, eo ihany koa ny fanatanterahana ny tetikasa Tatom, izay isan'ny nandraisanay anjara ny drafim-panazariana azy, ary manohy ny asa amin'io tetikasa io izahay, na ny lafin'ny fanazariana ny tany, ny fitaterana sy ny maro hafa. Dans le domaine du secteur de l'aménagement territoire, routier, transport. Namafisy ny masoviany Japon eto Madagasikara, afa voninahitra izy ireo anohana ny Madagasikara amin'ny fanatanterahana izay tetikasa izay. Nahiditra amponja vojomaika ny 7 tamin'ireo olona 10 vao roa tamin'ny fanodikodinana volam-panjakana teo anivon'ny ministeran'ny mponina ny taona 12 sy 2 antony raha maro tamina tsenam-bary-panjakana tsy misy no nahavoaroroy azy ireo gaeto Andriatsilavo. Olona 7 tamin'ireo 12 vao roa tamin'ny tsenam-bary-panjakana teo anivon'ny ministeran'ny mponina sy ny fiainarana sosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy. Ny taona 12 sy 2 no nahiditra vonjamaika amponja rehefa niakatra teny amin'ny PAC na ny pôle anti-corruption omaly. Isan'izany ny talemisana ny arabola, ny olona irahany, mpanao siny ny vola mivoaka misy 2, ny PRMP na ny personne responsable des marchés publics misy 2, ny mpandrindra ny asa na ny gestionnaire d'activité teo anivon'ny ministera ary ireo fournisseur maromaro. Ny voalohany volana septambra 20 sy 2 nametraka fitoriana teny anivon'ny Bianco ny teo anivon'ny DGCF na ny Direction Générale du Contrôle Financier. Voalaza tao anatin'izany fa nisy tranga maromaro tsy ara-dalàna tsikaritra taoriny ny fitiriana natao ny taona 12 sy 2. Osoka sy fampiasana osoka, fanararato-pahefana, fanodikodinana na fananam-panjakana, fanomezana tsy ara-dalàna sy famotsiam-bola natao nampiasam-panjakana sy tompona andraikitra ambony teo anivon'ny ministeran'ny mponina sy ny fiainana sosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy tamin'ny alalan'ny tsenam-bary-panjakana tsy misy. Ny fanadihadiana nataon'ny Bianco no nahafahana napazavany raharaha izay hita fa nisy tambazotra sy firaisana tsy kombakomba, fampiasana taratasy ofisialy osoka, fanomezana lalana sy ny maro hafa izay osoka avokoa ny taona 17 sy 2 sy ny taona 12 sy 2. Natolotra teny amin'ny PAC omaly ny raharaha ka olona 7 nahiditra amponja vonjimaika, 7 hafa kosa nahazo fahafana vonjimaika eo am-piandrasana ny toy ny fanadihadiana. Tontolon'ny fampianarana kosa indray ho tratra ara-potoana ny programa fampianarana eo anivon'ny fakultean'ny fitsaboana eny amin'ny université an'Antananarivo na isan'ireo manana programa lava indrindra aza izy ireo. Michel Arnardo. Rehefa niverina nianatra ny fiandohan'ny volana teo ny eny anivon'ny université an'Antananarivo, ireo amin'ireo sampam-pianarana tsy nizaka firy ny vokatry ny fiboana ny fakulten'ny fitsaboana raha ny fanazavana azo. Ny faculté de médecine an'Antananarivo dia efa niditra nianatra tamin'ny volana febroary, izany hoe talohan'ny ny état d'urgence sanitaire zany zahay dia efa nianatra. Anisan'ny navita ny programme tamin'ny taom-pianarana 2018-2019 ny faculté de médecine teto amin'ny faritan'Antananarivo zany. Dia afaka nanomboka nianatra zay, efa nanomboka ny taom-pianarana, efa nanomboka nianatra zany zay ny voalohan'ny volana voalondohan'ny volana febroary ka hatramin'ny 20 na donc efa 17 ny volana martsa teo zay. Atao hoe fandaharam-potoana programme teny hoe 2 novembre no tsy maintsy miditra avokoa ny année universitaire 2018-2019-2020 le amin'izao fotoana izao zany. Nefa moraka ny teneniko anareo hoe zahay efa nanomboka nianatra, tsy miditra intsony zay fa manohy fotsiny sisa.
Arak'izany raha isan'ireo sampam-pianarana manana programa isan'ny lava indrindra ny fitsaboana ho tratrara-potoana ny programa tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny fahaizan'ireo mpianatra eny anivon'ny fakultean'ny medisina izany raha ny fanazavana. Tsy mbola nanao fanadinana fa ny ankizy eny nanam-potoana koa ny ianarany efa fantatry ny ankizy ao medisina vao malalaka kely ny fotoana dia efa afaka mijery ny korony izy. Toy izao tsika nandritra ny ataoko hoe enim-bolana fito volana latsaka atao anatin'ny état d'urgence sanitaire dia nanana fotoana efa ireo ankizy ireo zany tsy mipetrapetraka foana izany mihitsy fa nanana fotoana ireo efa nanomanana efa nianarana tany an-trano dia zaza tsy manana fanahinana kely kory ara hoe hiena be makaiza ny voan'ny ankizy raha ohatra ka izany hoe mihaino zany tsy miova zany no fomba evalueny any ankizy fa zay tokony hiakatra klasy miakatra klasy dia fantatra tsara ny zavatra miandry azy dia efa miezaka amin'izany ankizy mianatra zany ankizy aty dia efa tsy dia tokony ho ahina zany amin'izay zavatra izay. Raha nantontanisa miisa 5 amin'izao ireo mpianatra eo anivon'ny sampana fitsaboana eo anivon'ny université an'Antananarivo ny taona voalohany hatramin'ny taona fahavalo miisa 10 kosa ireo volavolaina ho spesialista ao anatin'ny sokajy 3e cycle long. Tonga eto fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ataontsika mahakasika ny tsenan'ny litchi amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa momba ny 2e Grand Prix an'ny kartine taona 24 rehefa avy eo ary. En route pour un avenir dynamique avec la 5G Ready Batelma. Le MESRS, la MCU et Telma vous présente le Salon de l'étudiant et de l'emploi du 23 au 25 novembre au Jardin d'Anous. Entrée libre pour diverses expositions, conférences et ateliers. Telma, Safid Koumaitz, Malagasy. Veni, vovonana eketsika ny aina mendrika salama. Eny, ny fahazona rano fisotro madio, ny fanadiovana toy ny fampiasana kabone sy efitra fandroana madio, ny fidiovana toy ny fanasana tanana amin'ny savony izay mifanaraka sahaza ny toe-batany avokoa, dia azo fototra ho amin'ny vehivavy, na tanora, na nahazo taona, ny olona manana fahasembanana, jamba, kilemaina, mona, marenina. Zo amin'ny maha-olo-pirenena feno azy ireo. Fataro ary fa nitetika asa Veni, Sahany Watered dia miasa amin'irety distrika manaraka reto: Akazobe, Antsimondrano, Avaradrano, Ambohidratrimo, Manjakandriana, Moramanga ary Tsirono Mandidy. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Ray alina ariary hatramin'ny 5,000 sy ray alina ariary ny vidin'ny litchi ray garaba eny amin'ny tsena amin'izao fotoana izao. Tsara ny vokatra tamin'ity taona ity raha nambaran'ireo mpivarotra. Abraham Randriamanana. Tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana fahavokaran'ny litchi ankehitriny eto Madagasikara. Arak'izany, mitobaka tsikelikely eto an-drenivohitra ny tsenan'ny litchi. Ho an'ny tetsy amin'ny tsena n'Anosibe nanaovana ny fanadihadiana, mahatratra amin'ny 12 isan'andro hatreto ireo fiara-pitondra litchi avy any amin'ny faritra tonga eto. Amin'ny ankapobeny, avy any amin'ny faritra Antsinananosi no fiavian'ireo vokatra litchi ireo. Mifanaraka amin'ny habean'ny garaba misy azy kosa ny vidiny, ary manodidina ny 12 kilao hatramin'ny 14 kilao lanjan'ny litchi anatin'ny ray garaba. Tsenan'ny litchi zany aty samy manana an'ilay fivarotana anazy. Misy mivarotra ray alina, misy mivarotra 5,000 sy ray alina. Ny arakaraka ny tarehany zany. Izao toy ny 5,000 sy ray alina ilay garaba boribory, dia ilay lavalava 7,000, 7,000 eo. Fatomandry zany zao miakana ny tony anay tony. Misy taratasy mi zany mba tonga aty. Satria mandoa patate rehetrarehetra amin'io, vao tsisy taratasy dia tsy tonga eto Anosibe zany. Nahitana fiatsarany ny vokatra litchi tamin'ity taona ity, na eo amin'ny lafiny kalitao, na eo amin'ny habetsahany raha ny fanazavana. Raha hoe tena mandeha zao litchi dia ray camion zany aloha possible lany Androany moa raha tsy mandeha izy dia ray camion tsy lany Androany. Ny litchi zany tamin'ity taona ity hita hoe tsara sady mibetsaka. Kana alaina avy any fotony io masaka ny afatsatra amin'ireny garaba ireny dia
amidy fotsiny izy tonga aty. Itsy-ankilany, vitsy hatreto ireo mpanjifa ny ledisia eny anivon'ireo mpivarotra madinika eny an-tsena raha ny nambarany ny mpivarotra nanaovana ny fanadihadiana. Na izany aza nahitana fidinany ny vidin'ny ledisia ho azy ireo raha oharina ny tamin'ny taona lasa. Efa zato sy arivo dia valonjato ny kilao. Moaly arivo rano zao ny enano azy ko 7 arivo. Manomboka amin'ny 5 amin'ny teto tamin'ny efatra volody dia 7 arivo ny azoko. Mpanjifa aloha zany eo e, tsy dia hoe mandeha loatra moa, dia hoe tsy mandeha fa samy mandray raitsy kelikely eo na misy mividy atsasany, misy iray kilao arakaraka ny fahefa-midy. Sasany etsy zany na kilao ny tena normal zao mety eo amin'ny 5 000 ny sasany ohatry zany. Mahazo daholo satria ny olona tsy voatery hitovy le fahefa-midy e. Hatramin'ny 200 miakatra dia mety. Mahasety zany tena saisonal etsy avy ny farany Desambra tena ao anatin'ny fihinanana azy tsara. Zao ary tena vao may tena anidina vidina letsy satria le olona tsisy vola sy ny namany dia tsy mety arahana araka le taona zao mbola mivarotra 20 000, 17,5, zao izy 10 000, 7,5, 5 000 raha mahazo zao. Tsara sady pasa ino moa saisonnier dia ararotina misy rehefa misy efa mamy ohatran'ity zao mamy satria efa lehabeny zany mamy sy mamarikivy azy dia izy tio efa amaturité. Tsy aivina, isan'ny voankazo mitondra otrikaina ilain'ny vatana toy ny vitamine C, ny vitamine A ary ny vitamine B ny ledisia. Ao anatin'izao fahavokarana izao, ilaina ny fandraisana andraikitra ny tsirairay amin'ny tsy hanariana ny fako azo avy amin'ny ledisia eny rehetra eny, hisorohana ny fahaloton'ny tanàna, eo ihany koa ny fahatsesenan'ireo lakan-drano izay miteraka ny fiakaran'ny rano amin'izao vanim-potoam-pahavaratra izao. Tsy mitsamby-tombony tanora malagasy miditra amin'ny sehatry ny fandrarahana. Ho fanentanana ny mpianatra amin'izay tontolo izay teny amin'ny lycée Andohalo no nanomboana ny hetsika herinandro ny fandrarahana. Yves Richard. Manodidina ny 4 hetsy isan-taona ny olona mitady asa eto Madagasikara. Saika ny manana traikefa sy fahaiza-manao ampy hatrany no voaray amin'ireo tolotr'asa misy. Vitsy ny tanora mahazo ny toerana anatin'izay ka antony hitodihan'ny maro amin'ny sehatry ny fandrarahana. Ankehitriny aloha zany araka ny hita dia efa maro ny tanora manomboka hoe tia tena hoe manodina zavatra ohatra hoe manao ohatra teneniko zao hoe manao farinina na manioka ohatra. Misy koa an'le hoe tsika zao any atsimo misy an'le kire dia efa misy mihitsy amin'izao fotoana olona tanora manangana orinasa mba manodina an'ireny vokatra azo atao sakafo farine infantile ho an'ny ankizy ireny. Zareo zany efa hita mihitsy hoe mahay mandinika hoe inona ny tontolo misy, inona ny opportunité azo trandrahana, inona ny zava-misy environnement iainana dia manararoatra an'izay dia mamorona zavatra. Izay mahafinaritra amin'ny tanorantsika. Maro ankilany lesoka tsy ahafahan'ny tanora malagasy mivelatra anatin'ny sehatry ny fandraharana. Ankoatran'ny tsy fananana ny toe-tsaina manokana anatin'izay na ny esprit entrepreneurial, eo ihany koa ny tsy fahaiza-mitantana noho ny tsy fahampian'ny fahalalana noratovina. Ny hita zany hoe lesoka dia le tsy fampiny ny fiofanana, mila miofana zany ny tsirairay amin'izany hoe fahaizana mitantana orinasa izany. Isika moa zany iny efa averomberiko foana hoe mbola ao anatin'le fotom-pisainana bizina isika eto Madagasikara zany fa tsy mba mitsindro le ny fotoana maharitra sy le vodiandro mierika hoe manangana orinasa anankiray ary ataoko izay aharitra anito orinasa ito 10 taona 20 taona mbola eny foana ihany. Tafiditra anatin'ny fanamariana ny herinandro ny fandraharana. Teny anivon'ny lycée Andohalo androany no nanomboana ny fanentanana ny mpianatra anana izay toe-tsaina fandraharana izay. Hetsika maro ihany koa no tazana mandritra io herinandro io, toy ny fampiaonana ny tanora sy ny mpampiasa vola na mpandraharaha efa matianina. Hetsika izay iarahana amin'ny CEERE ary andrasana ny mpandray anjara manodidina ny 10. Lafim-baovao hafa kosa indray, efa misy ny lalàna mahakasika ny fandotona sy ny fanimbana tontolo iainana eto amintsika saingy tsy ampy ny fampiarana izany. Ny fampiarana ireo lalàna ireo izay isan'ny antoka azahoana vokatra tsara. Gaëtan Andriatsilao. Misy ny lalàna isaky ny sehatra tsirairay avy manoloana ny fahaloton'ny tanàna fa ny fampiarana azy no tsy ampy ary mila ho amafisina. Ny fampiarana ireo lalàna ireo izay isan'ny antoka azahoana vokatra tsara amin'ny ady amin'ny fahaloton'ny tanàna amin'izao fotoana. Vokatry ny fahaloton'ny tontolo iainana ny 720 ny aretina mitranga manerana izao tontolo izao. Mahatratra 20 kosa ny taham-pahafatesana vokatry ny fahaloton'ny rivotra raha ny eto Madagasikara manokana. Ireo olona marefo toy ny zaza, ny zokiolona ary ireo manana olana amin'ny fitaovam-pisefona ny tena lasibatra amin'izany. Karazany 3 amin'ny ankapobeny ny fahaloton'ny rivotra, ny fahaloton'ny rano ary ny fahaloton'ny tany.
antony mahatonga izany ny fanariana fako etsero, ny fampiasana firaka sy ny mercure, ireny pile avy nampiasaina ireny, ny akora simika isan-karazany sy ireo plastika. Vokany simba ny toeram-pambolena sy ny toeram-ponenana ireo karazan-java-mananaina samihafa ary mitarika aretina ho an'ny olombelona izany. Tetika dia ny hoe tonga dia asa avy hatrany, asa no tanterahana ary ireo ministera sy sampandraramaso samihafa zany dia an'olitra asa atao ato anatin'ny foezaka zany ato anatin'ny ray volana. Fantatsika tsara fa farany taona zao na dia eo ara ny valana aretina Covid-19 dia andro fiakaran'ny fivezivezen'ny olona, tombo ny fiara miakatra renivohitra, tombo ihany koa ny fako satria miakatra ny voankazo. Ny vahaolana mivoaka amin'izao fotoanandoha izao dia ampiarina amin'ireo faritra hafa eto Madagasikara izay efa ahitana fahalotony tontolo iainana ihany koa. Tontolon'ny sport kosa indray androany ny fanolorana ny loka ho an'ireo mpilalao miendrika nandritra ny Cyber Game Contest. Lalao jeu vidéo izay nikarakarain'ny Cool TV FM sy ny tsenanao ary izay notohanan'ny Orange Madagascar, SFM, Teken Mada ary FGM. Henri Florian. Tandray anjara maherin'ny 200 isa no nilalao tamin'ny Cyber Game Contest andiany voalohany izay notontosaina ny farany herinandro teo. Notontosaina androany ny fanolorana ny loka ho an'ireo miendrika nandritra ny fifaninanana tamin'ity lalao jeu vidéo ity. Nahafa-po ireo izay voasoka azy ho mpandresy nandritra ity fiaonana ity ny loka izay azo ary vonina hatrany izy ireo andray anjara. Raha tamin'ity édition ity zany dia azo lazaina fa ambony dia ambony ny voan'ny joueur tsirairay avy tsy hoe champion tena dia hoe tsy misy maresy. Za avy any amin'ny joueur no niakatra dia entana foana zany ny joueur rehetrarehetra tsy sous-estimer anazy satria samy manana potentiel ataontsika rehetrarehetra fa avec beaucoup d'entraînement dia mety tonga amin'ny niveau ambony zao na tsirairay avy. Mafy satria kotrana daholo fa zany kelikely fotsiny ngamba modeste be ya dia mbola volana indray anjarany amin'ny toerana manaraka. Ho an'ireo mpikarakara hitohy hatrany ny fikarakarana ny hetsika ho an'ireo mpakafy ny jeu vidéo. Ya isorana ireo miara ny salary ny totona tsy nandrona masaka tamin'ny fikarakarana n'ity hetsika sport anankiray ity amin'ny sport zany dia lalao ara-pirahalaina no natao teto koa ny fizarana ny partage ny tsikoazay satria amin'ny sport challenge dia misy foana ny partage ny partage ny expérience ohatran'izany. Fantatsika zany champion misy portugiste ny tamin'ny fitfotay misy any Bixara kosa ny tao amin'ny Tekena ary Kevin no nahazo ny tao amin'ny PES ka isora ihany koa zany mandray anjara satria maro dia maro champion mandray anjara tamin'ity CGC ity teo amin'ny 20 sy 90 teo fitambarany no nisoratra anarana ary eny izy valo mirahalahy zay tonga tao anaty maro ny fahaizana ny talentana ilatsika dia isorana zany izy rehetra reo tamin'izany rehetra. Araka izany hitoy ny hetsika ho fampiakarana ny fahaizan'ny mpilalao jeu vidéo eto amintsika raha nambaran'ireo mpikarakara. Ho tanterahana ny alahady ho avy zao eny amin'ny SRK Mertsetosika ny 2e Grand Prix an'ny kartina 24 izay ahitana mpilalao manodidina ny 12. Hiavaka ity andiany faharoa ity ho ny mpikarakara gaetan Andriatsilava. Ho tanterahana ny alahady izao eny amin'ny SRK Mertsetosika ny fananana faharoa eo amin'ny kartina 24 raha toka ny volana Oktobra lasa teo no natao ny fananana voalohany. Fananana faharoa ity zany ny circuit no miova zany hoe le circuit complet sens inverse no atao eo amin'ny 1750 mètres dia ny amin'ny finale izy eo amin'ny 9 tour eo zany hoe mavesabesatra ho an'ny mpilalao zany io circuit io amin'ny ty 2e Grand Prix ity. Ny isa azo tamin'ny fananana voalohany no atambatra amin'ny notoazo mandritra io fananana faharoa io ka amaritana ireo ibata ny amboara isaky ny sokajy.
Premier Grand Prix sy ny deuxième Grand Prix zany atao anatin'ny challenge Rotax de Madagascar 2020. Zany hoe misy cumul de points, zany hoe le point tamin'ny premier Grand Prix zany ampiarahana amin'ny deuxième Grand Prix no zay cumul ny voalohany amin'ireo sy faharoa sy fahatelo amin'ireo no mahazo an'le trophée. Isan'ny mampiavaka ity andian'ny faharoa ity ankoatran'ny circuit ny fahazoan'ireo mpandray anjara fitaovana vaovao. Mahatonga ity challenge Rotax 2020 ity zany dia ampahafantarana ny olona koa hoe ny catégorie zany presque mitovy daholo ny cylindré fa eo zany hoe mila afaka bridaina ho an'ny ankizy kely. Misy an'ilay minimax zany dia misy bride ilay izy ohatra ny hoe afaka 9 chevaux le puissance moteur, dia rehefa junior izy miakatra 21 chevaux, dia rehefa élite izy eo amin'ny 30 chevaux. Dia amin'ny olona le tena avanana zany afaka manao an'le Rotax KZ izy dia D2 ohatra dia développé 32 chevaux. Aorin'ny ho alahady io, isy ihany koa ny trophée Roi Lion izay ho tontosaina ny fa-13 ny volana Desambra ho avy izao. Manentana hatrany ireo mpikarakara ny hetsika fa tsy maintsy hajaina sy tandrovana avokoa ireo fepetra ara-pahasalamana takiana amin'izao fisian'ny coronavirus izao, na ho an'ireo mpandray anjara na ho an'ireo mpijery. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nahazo ny anjara tolotra izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa izay nataon'ny filoham-pirenena amin'ny alalan'ny ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra ny mponina Aonosbe apetraka maimaim-poana any an-toerana ny wifi amin'ny alalan'ny tetikasa hotspot sy smart village. Fanadidina. Hanao fametrahana fitaovana fifaneraserana ara-teknôlôjia maimaim-poana Aonosbe ny tetikasa hotspot sy ny smart village. Maro ireo karazana fitaovana apetraka ka tokony jery fotony ny tompona andraikitra. Iarahantsika malala ma zegny efa miroborobo tokoa ary indrindra sangana amin'izegny amin'ny faritry didiana ty manety Aonosbe zegny agnisany nahazo tombony be dia be amin'izegny fampandrosoana ny teknôlôjia. Hitantsika ma zao efa maro ary mandeha araka ny tokony ho izy ny fototrafitrasa amin'izegny fanatanterahana indrindra ma hitantsika zao efa manao karazana wifi gratuit Aonosbe ary efa misy zegny ny caméra de surveillance zegny izay magnampy be dia be ny mpitondra fanjakana indrindrandrindra ny ao amin'ny fitsarana sy ao amin'ny polisy sy zandaro amin'izegny fiasany caméra zegny. Tanjon'izy ireo ny ampiroborobo ny teknôlôjia maimaim-poana any an-toerana ka mba afaka ampiasa azy avokoa ireo rehetra mila izany. Ka ny ma zegny ny ao amin'ny ministera tsy mitsahatra ary ezaka ampitombo mba ampihititra zegny caméra azy nahita mivelana Aonosbe ary amin'ny tany tsisy regny ny ezahana magnanaovana karazana extension mba ampitombo bebe kokoa mba magnamafy izegny sécurité amin'ny lafiny satria mahitatsika zegny anisany vina lehibe napetraka ny fitondram-panjakana amin'izegny ny fandriam-pahalemana zegny. Dia marakaraka zegny ny wifi gratuit ny eto Aonosbe ma zegny efa migalaboko tsara agnatin'izegny wifi gratuit zegny ny anohizana amin'ny faritry magnaraka ma zegny no tanjona atao zay atao ministera amin'izao fotoana. Reny vohitra ny distrika misa 50 no isitraka izany fitaovana izany ho amin'ny ity taona ho avy ity ka isan'izany ireo distrika efatra izay ahitana ny Sambava, Ambilobe, Ambanja ary ny tanàna Nantsiranana tamin-tanàna indrindra ireo tanàna ambanivohitra. Eo amin'ny miresaka iraisam-pirenena kosa indray miamafy ny fizarazarana any Thaïlande amin'ny fikazan'ny mpitondra fanjakana anova ny lalam-panorenana omaly olona maherin'ny 50 no naratra manohitra izany fanadina. Any Bangkok, olona Amanarivo no nidina andalambe ary mitokana manoloana ny foibe ny polisy any an-toerana. Ahina ho mafy kokoa noho ny omaly izay naratrana olona maherin'ny 50 vokatry ny fifandonana teo amin'ny mpanao fitikasehana sy ny vahoaka ny zava-misy ankehitriny. Androany, nilaza ny mpitarika ny hetsika fa rivo-bavao no efa mitsoka any an-toerana ary tsy manaiky ny tsindry sy ny raha-matahoro ataon'ny mpitondra intsony ny vahoaka. Manambara ny hiditra ao amin'ny foiben'ny polisy ireto mpanao fitiketsehana ireto. Mandona izany, nanambara ny tompona andraikitry ny filaminana ny amin'ny hoe aza manandrana akory fa tsy hitsitsy izahay amin'izay miditra ao anatin'ny faritra mena. Raha fanoherana ny fikasan'ny mpitondra anova ny lalam-panorenana no ny andohany hetsi-bahoaka ary ampilaminana nandritra izay 3 volana izay nanomboka omaly ny anafana ny toe-draharaha ary nivadika ho fitakiana fialan'ny Prime Ministre. Etsy ankilany manon ny asan'ny parlementera thaïlandais ary mandinika ny amin'ny hoe tokony atevena ny demokrasia ary miainga amin'izay solombavambahoaka maro anisa no Prime Ministre. Na eo azy izay ezaky ny olom-boafidy izay manahy ireo mpamakafaka politika fa tsy ampilamina ny toe-draharaha misy any an-toerana izany. Ny vahoaka izay mitaky ny fialan'ny Prime Ministre ary inona fa izay olona mitarika ny hetsika no tian'izy ireo hipetraka amin'izay toerana izay. Andrasana araka izany ny fivoaran'ny toe-draharaha any Thaïlande.
dia izay mamana vaovao tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Vous aussi, choisissez le spécialiste garanti en électricité, choisissez Solera. D'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. La 4G by Telma vous a présenté Nivavo.